dia fifaliana ho indray riavana ny manolotra anareo ty fandarana ity ao amin'ny fandarana efa natombokontsika tamin'ny lasa hoe mitombo amin'ny fahalalana any Kristy zay karakarao ny fikambanany ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Miarabanao ary faly hampita aminao indray fahalalana zay mitovozina avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra mba tanteraka ny etaetantsika hitombo amin'ny fahalalana any Kristy Jesoa. Ivavaky sika alohan'ny ansotsika amin'izany fandiniana ny soratra masina izany. Andriamanitro, fifalinao anay mandrakariva ny afaka miara-mianatra ny teninao, miara-mandinika ny teninao, satria fantatray fa izany teninao zany ihany no faniriny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Anio ary raha hianatra ny teninao ndray zahay dia mangataka ny fahazavana avy amin'ny fanahy masinao mba hianao tompoanao ampianatra anay araka ny fahasoavanao ary ny fahalalana amin'ny Kristy Jesosy tomponay dia hampitombo koa ny fifandraisanay aminy sy hanatsara zany fifandraisanay aminy zany mba ho tanteraka eo aminay ry tompo ny teninao hoe fiadanako nomeko anareo tsy tahaky ny fanomenjo tontolo zao ny fanomeko anareo amin'ny anaranao Jesosy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tamin'ny farany isika tamin'izao fandaran'izao dia namakafaka ny momban'ny baiboly ary izany no nolazaintsika ny amin'ny hoe raha te hitombo amin'ny fahalalanan'i Jesosy isika dia tsy ampy ny fihetsepo fotsiny na ny famonjena fivoriana fotsiny na ny fivavahana fotsiny fa ilaina miambiny antsika ny soratra masina. Hojerentsika nge ny teny Jesosy tompo nandeha teny an-dalany Emaosy, nandeha takarivo izy roa lahy reo ho any amin'ilay vohitra kely atao hoe Emaosy, tokony ho 210 kilometatra avy ao Jerosalema ny misy azy araky ny voalazan'ny tantara. Dia nihaona taminy Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany ary izy roa lahy reo dia niady hevitra be ihany ny amin'ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary rehefa nandeha teny an-dalana izy ka nihaona tamin'i Jesosy de zao no voalazan'ny soratra masina ny amin'izany ao amin'ny filazantsarany Luka 4:20, ny 7:20 sy 7:40. Hoy ny 7:20 hoe dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra Jesosy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina. Zany hoe raha hanambara ny momban'i Jesosy tamin'ny mpianany Jesosy dia ny soratra masina no netiny nanambara izany sy nanazava ny sain'ny mpianatra. Ary toy izao koa ny voalaza ny 7:20 hoe dia hoy Jesosy taminy, izao ny teniko izao nolazaiko taminareo ny mbola teo aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sainareo izy hahalala ny soratra masina. Zany hoe na de Jesosy azy rehefa hanambara ny tenany hanazava ny momba azy tamin'ny mpianany izy, tamin'ireo mpianatra teo izy taorianany zanganany tamin'ny maty, dia ny soratra masina no netiny na mpianatra ireo mpianatra ireo. Ary izany no mahatonga atsika handinika ny soratra masina, satria ny fandiniantsika ny soratra masina de tsy afakory fa fiezantsika hamantatra izay momba an Jesosy hahalala azy bebe kokoa, satria ny momba azy dia ao amin'izay voalazan'ny Mosesy ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany ary ny salamo. Noho izany amin'ity fandarany ity sika dia handinika zay ambara ny soratra masina ny amin' Jesosy Kristy tompo any amin'ny testamenta taloha. Ary milaza hoe testamenta taloha sika dia manomboka amin'ny Genesisy zany. Noho izany dia handinika ny momba an Jesosy any amin'ny Genesisy sika zany. Any amin'ny Genesisy hoe any ve de efa misy manambara an Jesosy sady
Raha ohatra ka tsy misy manambaran' Jesosy manko any, de tsy ho niteny momba ny teny misesy na ny lalàny misesy Jesosy. Fa ny mahatonga atsika andintona any amin'ny Genesisy de satria reo atao hoe lalàny misesy raha Jesosy no nidinina, ny teny Jesosy nidinina, dia reo boky 5 no soratany misesy: Genesisy, Exodosy, Levitikosy, Numéry ary Deutéronomie. Ko satria misy nanoratana momba an' Jesosy ao, de ireny teny entina milaza an' Jesosy ao amin'ireny boky ireny no dinintsika. Ka ny zavatra vitsivitsy am'ty fandarana faharoa ity dia hojerentsika zay manambara an' Jesosy sady ao amin'ny Genesisy. Ny Genesisy toko voalohany no ahitantsika zany, fa raha vao namorona izao tontolo zao Andriamanitra, de zao mbolaza ao amin'ny 1 ka tamin'ny 9. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Eto aloha sika dia mahita fahamarinana anankiray ny amin'ny hoe zao lanitra sy tany hitatsika zao de tsy tonga ho azy akory fa nisy mpamorona. Ary ny Baiboly de manambara fa Andriamanitra no nahary azy. Hoe nefa ny voasoratra, ary ny tany de tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia misy mazava. Raha miresaka ny hoe mazava io sika, eo 2 amin'ny Genesisy de ambarany fa aizina no tambonin'ny lalina. Ny fanahin'Andriamanitra namomba tambonin'ny rano. Mahagaga fa raha naminany ny momba ny hevin'ny tompo Isaia mpaminany, satria isika hoe zay lazain'ny Mosesy sy ny mpaminany, dia ahita isika ao amin'ny Isaia toko 9. Isaia toko 9. Isaia toko 7:50 aloha dia milaza hoe de hisy mpanavitra ho tonga any Ziona, ny 20. Hisy mpanavitra ho tonga any Ziona ho an'i Jakoba zay miala amin'ny fahadisoana ho Jehova. Rehefa ho tonga lay mpanavitra io, de izao no teny nampitondraina Isaia mpaminany ihany amin'ny toko 9 hoe mitsangana ny hazava fa tonga ny fahazavanao, ary voninahitry Jehova efa miposaka aminao, fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena, fa aminao kosa ny pisahan'i Jehova ary aminao ny sehony ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany ny fipisahanao. Any amin'ny Genesisy toko 1 isika de nilaza ny Genesisy fanambaran'Andriamanitra ny zavatra nisy tany am-piandohanany hoe ny aizina ny nanarona ny tany. Ary satria ny aizina ny nanarona ny tany de nilaina ny mazava. Ary n'izany de hoe Andriamanitra hoe misy mazava. Aty aorina dia mahagaga fa raha ataontsika hoe mpaminany teny Israely aza, Isaia mpaminany, de mahagaga no nilazany hoe fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena, fa aminao kosa ny pisahan'ny mazava. Ary io mazava zay ambaran'io de tsy hafa fa lay mpanavitra ho tonga any Ziona ho izy Jesosy zany. Ary noho zany azontsika lazaina sahady fa ny mazava nambaran'ny Genesisy sy ny mazava lazain'ny mpaminany Isaia dia tsy afakory fa Kristy, lay miteny amin'ny Jaona toko 9 andininy 12 hoe izaho ny fahazavany zao tontolo zao, izay manarakahy no tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana fahazavanaina. Mazava am'izany zany ndiavana fa ny olona manaraka an' Jesosy ihany
no olona tsy mandeha amin'ny maizina. Ary jaona ihany no miteny izy raha somary namintipitina ny amin'ny Jesosy izy, de hoy izy hoe taony tena mazava, zay mahazava ny olona rehetra tonga am'izao tontolo zao. Filazantsarany jaona toko voalohany. Tonga teo am'izao tontolo zao izy, nefa izao tontolo zao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy hoy izy, fa ny azy tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny Israely mihitsy izy, reo Israely zay hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Fa indro miaizina manarona ny tany, miaizi-pito manarona ny firenena. Io firenena io no natany hoe azy, satria tonga tany amin'ny azy izy, lay mazava tonga tany amin'ny azy. Ary moa ve tsy namirapirary tao maizina tokoa, fa raha mijery ny zavatra nataon'ny tompo tany Palestina isika, tany amin'ny tany Kanana, tany Jerosalema sy ny tany Galili, tany Jodia, moa ve tsy tena nahavarina ny olona avokoa ny zavatra rehetra nataony? Mazava ny fampianarany, ny heriny, ny fahefany, zavatra hitan'ny olona rehetra ne zany, nampitolagaga azy rehetra mihitsy zany. Saingy zao de hita fa tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nentina ray azy. Le tena fahazavana nentin'i Jesosy de ny famonjena, ny famelan-keloka ho azy, ny fiainana mandrakizay ho azy, izany tsy tena noraisin'izy ireo, fa ny sombotsombony ihany no ny akeny, ny fanasitrana ny fanaovana fahagagany, ny namokisana ny olona tsy omby 5,000, reny fahagagany reny, ny faliny izy rehetra, fa ilay tena famonjena nentin'i Jesosy, ilay tena fiadanana nentin'ilay mazava, tsy noraisiny. Ary zany nampitomany an'i Jesosy, raha nibanjina ny Jerosalema avy eny an-dafitsinaniny izy, ry Jerosalema, zay mamono ny mpaminany zay rainy, impiry aho ty anangona anao, tahaka ny fanomban'ny akoho zany ambany elany fa tsy nety anao. Nalahelo ny tompo, satria namirapirary tao amin'ny maizina ny mazava, fa ny maizina tsy nety naray azy. Ary mazava loatra fa rehefa mamaky ny testamenta vaovao sika, de ahita fa misy mpanjaka ny maizina io aizina io misy mpanjakany io. Ary zany natoan'ny Paoly apôstôly ilaza hoe fa isika tsy mitolona amin'ny famandà fa ampanjakany zao fahamaizinana izao. Efesianina 4:9-12. Misy aizina mandrakotra ny tany. Ary zao ny tenin'Andriamanitra tany am-piandohana hoe misy mazava. Ny aizina mandrakotra izao tontolo zao ankehitriny dia ny aizy mpanahy, tsy mahalala zay aleny intsony ny olona, ary mila fahazavana hanazava ny sain'ny olona. Misy firenena 8,7 nandefa solotena tany Jerosalema hanazava, hampahafantatra, hifampijoro vavolombelona, fa efa tonga tany amin'ny firenena iko lay mazava. Ary isaoranantsika an'Andriamanitra fa nanana solotena nanatika izany i Madagasikara. Ary miantsoantso n'ilay solotena tamin'izany de ny hoe enganie Madagasikara ho an'i Kristy. Izany no antsoantso nataon'ilay solotena malagasy tany amin'ny tendrombohitra izy io, raha nantsonany tsirairay mba samy hanambara ny etaetam-po no an'ny firenena. Zao anefa nolazain'i Jesosy, zao izy ny fanameloana, ao amin'ny Jaona 7:7-20. Izao ny fanameloana ho izy. Tonga am'izao tontolo zao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava. Ny fanameloana zany, raha isy ny fanameloana, de tsy avy amin'Andriamanitra akory,
na avy any Jesoa lay mazava fa ny fanamelohana de izao: tonga ny mazava, mamirapiratra eo amin'ny maizina ny mazava, saingy aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava. Safidiny tsirairay avy zany ny mandray ny mazava na mandà ny mazava. Ary noho izany dia adidintsika ny mandinika ny amin'ny hoe iza no arahako, mbola andeha amin'ny maizina ihany ve aho sa hifidiny andeha amin'ny mazava. Eto de te hanararaotra ny tantara mahavariana nitranga teto amin'ny firenentsika tamin'ny taona 1970. Raha mamaky lay boky atao hoe le kristianisme Madagasikara ianao, dia hita fa ny mpanjaka Ranavalona faharoa dia niova tanteraka ary nanaraka lay mazava ny fiainany, ka na dia nanara-po tamin'ny famononany kristianina aza Ranavalona voalohany, ka maro tamin'ny razan'ny malagasy no vonoina, nampahoriana, no virezinjo. Ranavalona faharoa kosa rehefa nandray ny fanjakana izy dia naniry ny hanjakany Kristy lay mazava teto amin'ny firenena. Ary zao zavatra hita tao anatin'ny taona iray 1970 dia natao batisy izy, anaporofo fa niova ho kristianina marina izy, nanaiky lay mazava izy. Raha nandray ny fanjakana izy araka ny voasoratra dia baiboly ny teny tanany. Tamin'io taon'io ihany dia nanorina ny tempoly teo anilan'ny rovany izy, makatahaka any Solomona nanorina tempoly teo anilan'ny lapa-panjakana tany Jerosalema faizay. Manarak' izany dia naniraka evanjelista maro izy mba hitory ny filazantsara, ary izany ry havana manaporofo fa noraisina teo amin'ny firenentsika ny mazava. Ary tsy vitan'izany ihany fa nasainy nodorana daholo ny sampon'andriana rehetra tamin'io taon'io ihany. Ny fandehanana amin'ny mazava manko, fandehanana miaraka amin'ny Kristy, dia misy zavatra atao, tsy hoe zavatra saintsainina fotsiny zany natao hoe teoria, fa misy zavatra iainana amin'ny andavanandro. Raha mandeha mitondra ny fiarakodianao ianao ka ho tsaraina ny fiarakodia, zavatra anankiray zay jerena voalohany dia ny jiro. Inona no antony? Satria raha ratsy ny jironao na tsy mandeha ny jironao, nefa ianao mandeha amin'ny maizina, mandeha amin'ny alina, dia mitera-doza, miteraka loza eo famoivozana izany. Tahaka izany ihany koa ny fijerin'Andriamanitra izao tontolo zao zay anjakan'ny maizina, dia ao anatiny zany izao tontolo zao zany ny loza samihafa, accident samihafa, ka de tsy maintsy manana jiro sika. Ka inona nefa ny jiro? Jesosy ny jiro. Ahoana ny mahajiro ny Jesosy io? Izy no manoro antsika ny lalana tokony izorana. Ary zay ny mahajiro azy. Tsy fantatrao ny avoky ny ampitso, maizina aminao ny avoky ny ampitso, maizina aminao no avinao, maizina aminao no ahoana reo nanaovako anitsy, ahoana reo nataoko amindroe. Fa Jesosy kosa rehefa manatona azy ianao de tony hevitra hoe izao no ataovy anaka, izao no ataovy, ary zany ny lalana mahasoa anao. Izany no nahatonga ny mpanao salamo zay nanjary filamatry mpiaramaky ny baiboly eran-tany ny hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny tenin'Andriamanitra de tsy afakory fa manambara ny hevitr'Andriamanitra ary tanterahina tao amin'ny Jesosy zany. Ka raha milaza hoe Jesosy ny fahazavana zao tontolo zao, ny dikan'izany de ny hoe eo am'izao aizina mahatonga korontana vonon'olona halatra sy ny karazany rehetrarehetra ao an-tokantrano eo ny fiarahamoninareo, aizina neny manjaka hoe mandeha amin'ny maizina daholo ny olona de mifandony, satria samy manana ny lalany kanefa tsy de mifandony. Sahala raha tomobile tsisy jiro moa no mandeha amin'ny alina ka mameno arabe,
tsy ho accident foana ve ny tragno, ary zany iny eny mahatonga ny accident eto am'izao tontolo zao e, zany iny eny mampikorotany satria tsy manaraka ny tenin'ilay mazava le olona. Fa milaza fotsiny amitsika aza hoe nandeha tokantrano ao ihany aza. Zao ny tenin'i Jesosy e, ho izy hoe zay tiany olona atao aminao a, zay tianao ataon'ny olona aminao de mba ataovy aminy ko tahak'izany. Zay ene ny jiro amin'ny fiarahamoniny, zay tianao ataon'ny olona aminao de mba ataovy aminy ko tahak'izany. Tianao ve miantrahan'ny olona, miantraha olona re. Zany a ny fahazavana omeny Jesosy. Tianao miantrahan'ny olona, miantraha olona re. Tianao ve mba ampin'ny olona amin'ny zavatra manahirana anao, manampiny olona re anao. Ary raha ohatra kosa ka tsy tianao no fitahan'olona, aza mamitaka re. Raha halanao no hoe angalarin'olona ny zavatra ao, nahoana no angalatra ny zavatra olona kosa. Raha tianao no hoe mba tiako a raha mba hajain'ny olona ny zanako, de mba hajaoko ary ny zanako olona e. Raha tianao no hajain'ny olona ny anabavinao, hajaoko ny anabavin'ny hafa. Izany ny fahazavana entin'i Jesosy eo amin'ny fiainana. Ary ny anankiray ny tena maizina amitsika manko, de ny any ambadiky zao fiainana zao. Tsy misy olona mihitsy afaka milaza hoe fantatry ny any ambadiky ny fiainana any, any ambadiky ny fasana any. Tsy misy olona afaka manambara an'izany. Tsy lovina amin'ny filozofia zany, ka tsy lovina amin'ny astrolojia, ka tsy lovina am'izao. Saingy zao, tsy misy mahatafavoaka ny fahazavan'ny any ambadiky ny fasana raha tsy lay Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Ary Jesosy irery no azo antoka ho manambara ny any ambadiky ny fasana. Ny any ambadiky ny fasana ve tsy loviny ny any, asehony antsika ny any. Izao ny misy any ho izy, voatelohan'ny olona no fatindray mandeha. Rehefa afaky zany dia hisy fitsarana. Kanefa ho an'olona zay ao amin'ny Kristy Jesosy, ny olona zay manaiky ara-dalana amin'ny Jesosy, ny olona zay mandray le fahazavan'Andriamanitra, de ho mivoasoratra hoe tsy misy fanameloana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Ary noho izany ry havana, ny mahafanazavana an' Jesosy tsy mahafanazavana azy lay mazava, hanazava izao tontolo zao tahaka lay mazava nataon'Andriamanitra tany am-boalohany ihany, hanazava ny aizina manarona ny tany, fa hanomeanao lay tena mazava de ny fiainana mandrakizay. Ary izany nahatonga antsika ilaza tamin'ny lesona momba ny Baiboly hoe ny résumé ny Baiboly de ny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary na iza olona teo am'izao tontolo zao nandray io fiainana mandrakizay atolotry ny tompo io, dia tena tsarony hoe miamazava ny fiainany, fantany ny antony havelomany. Zany manko ny tsy fantatry ny maro. Inona moa no antony havelomany, inona natongavaka eto tany? Jesosy ihany no manazava izany. Ny antony natongavana eto tany, ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra, endriky Andriamanitra ianao, tenin'Andriamanitra ihany manazava zany. Ary inona no ao ambadiky ny aizina zay tsy fantatra ao de ny aiziny ampitso, ny any ambadiky ny fasana, Jesosy ihany manambara fa zay rehetra mino azy de hanana fiainana mandrakizay. Koa mbola itoy isika, manantena aho mbola iona aminao amin'ny manaraka isika, iontsika amin'ny manaraka, mbola handinika lalindalina koa hatrany, hitombo amin'ny fahalalana an' Jesosy isika. Fa ny androany isika dia nandinika amin'ny voalazan'ny Genesis hoe misy mazava, ary io mazava io dia Jesosy. Hanazava ny fiainanao io, hanazava ny fiainao ankehitriny, ary hanazava koa ny ampitsonao sy ny mandrakizainao. Engane ka ho raisinao ilay mazava, fa izay rehetra mandray azy de tsy andeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavana iny. De ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao mandeha miaraka amin'ilay fahazavana zao tontolo zao. Ho aminao any ny fiadanana.